Mivantana taroby tetsy amin'ny magrobeoririka ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ity androandroany ity nitondra ny heviny mahakasika ny fanatanterahana ny fampiavana-pirenena eto amin'ny firenena no tenany ary nitondra ny fomba fijeriny ihany koa ny mety ho fodiny eto Madagasikara. Notsindrin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nandritry ny fidirana mivantana nataony teny amin'ny magrobeoririka androany fa tsy handroso i Madagasikara raha tsy misy ny fampiavana-pirenena. Andrea manipetrengunele nei FFKM miaraka amin'ireo rehefa natao ezaka amin'ny fampiavana-pirenena raha tsy misy fampiavana-pirenena dia olona tsy handroso Madagasikara. Resaka be zao zany ampiasoketsikelika rehefa mampivola nefa vola izay entina fanafana Madagasikara ny 5 isan-jato volana sa Madagasikara fanampiana vateverany avokoa. Sady mahatoky aho nino aho passakan baik dia antara tadi saja indai ambil kau cuma ratau tahu kau pemnaga sesuatu apa tahu lu si bisa dah dan lebih confidence dan confiance dan trust realmente saya di sama vaksin tiket masuk ya ada kesenangan masuk ke situ yang beda apa itu yang Soviet yang siapa sekarang dia tahu kan pegang seperti itu. Pada lafaz, lafaz. Jadi saya waktu itu pembawa tak. Aku nanti nenerosoan, pokoknya dia evanyansuan dia cara diam saja. Nah dia punya panuan saja terlalu tubias cantik. Kan contoh untuk menaik ke muhasabah mana tahu? Ini chef de muhasabah. Miantso ny prezidanty igny mao dia nahazo hoe danty igny. Mikasika ny tokony hiverenany eto Madagasikara izay tsy mety tanteraka hatreto dia nanambara ny filoha teo aloha fa hiresaka amin'ny SADC sy ny vondrona Afrikanina toy ny efa nifampiresahany tamin'ny Etazonia ny tenany. No amafisiny hatrany fa tsy atahotra hiatrika fitsarana ny tenany satria tsy nanao ratsy tamin'ny vahoaka malagasy.